vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminira dia tsy mila olona mitarejedretra Andriamanitra zay matanjaka zay vonona zay no ilain'Andriamanitra ary mino fato zay vehivavy zay androany ato zay lehilahy zay androany amen vonona ndray ny ositra Andriamanitra ianao amen amen zao ampitaiko kely ty filazany ty fa amin'ny herin'ny alahady le 28 juillet eto à bypass dia misy fivoriana ataon'ny diakona izany dia samy tonga daholo diakona sy loholona amin'ny herin'ny lahady zany ndao maky ny tenin'ny tompontsika atao mpanjaka faharoa toko faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa iresaka momba ny ositra androany lalàna hoe inona no ilana ny ositra atao inona ny ositra ampiasaina amin'inona ny ositra mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 12 manao hoe ary raha nahita izany Elisy dia niantso hoe rikakio eny kalesin'ny Israely sy mpitaingy sovaliny dia tsy nahita azy intsony izy ary noraisy ny fitafiny ka notriarony roa ary nalainy ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana dia noraisiny Elisy ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nokapohiny rano dia hoy izy aiza Jehovah Andriamanitra Eli eny Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy ery amin'ny toko faharoa no vaketsika dia iverenako kely andininy voalohany ary noho ny efa ampakarany Jehovah ho any an-danitra tamin'ny tafio-drivotra Eli mpaminany dia niarana andeha avy tany Gilgala izy sy Elisa ary hoy Eli tamin'ny Elisa masina ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka hiatrany Betela fa hoy Elisa raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao tsy andahoanao mihitsy aho ka dia nidina nakany Betela izy roa lahy ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay to Betela ka nanao taminy hoe fatatrao va fa anio no angalany Jehovah ny tomponao hiala eo ambony lohanao dia hoy Elisa taminy eny fantatro ihany koa zany fa mangina ianareo amen teneny onelinao aoka hifantoka tsara sy hoe aoka hifantoka tsara ny antony ilanany ositra raha lasainambavy satria iresaka momba ny ositra androany rehefa vita ny toroteny eto dia hivavaka ho an'ny mpino rehetra ny vahaony olo koa ny zavatra mahafinaritra hatreto dia miamiakatra ny dimension anao ara-panahy alleluia miamiakatra ny dimension anao ara-panahy raha nampanao séminaire isika tamin'ny février séminaire mahakasika ny jeune conquérant anetsihana ny tanora rehetrarehetra ny mpino rehetra mba sady hivavaka ho fen'ny fanahy masina
no ietsika anao zavatra ho an'ny izy ty ho an'ny asa mandrara sy ny fidiram-bola dia nafinaritra fa tena hoe mientanentana daholo mihitsy mipino nientanentana ny mpino ary dia araka ireny fijoroana vavolombelo ireny maro ny tanora no manana asa. Inona ny antony ilana ny asa? Rehefa mahantra lavy ianao, rehefa reraka lavy ianao ka tsy mihinan-kanina lava, na mahery mivavaka ohatry ny ahoana ary ianao, dia kivy ihany ianao ny farany. Kivy ihany ianao ny farany rehefa tsy mihinan-kanina foana. Tsy voalohany io fatrano dia hopain'ny tompo-trano ianao, tsy voalohany io fatrano dia rohan'ny olona amin'ny trano ianao, dia kivy ihany ianao farany. Tsy mihinan-kanina lava ny zanakao dia kivy ianao mijery ny zanakao tsy mihinan-kanina lava, dia reraka ihany ianao. Fa mahafinaritra dia maro ampino reny fijoroana vavolombelona hitanao reny, maro ny manomboka tahian'Andriamanitra mpino atao amintsika ato, mitsangana ny trano, tonga ny fiara, tonga ny fitahiana ara-bola. Izany mba mahatsapa tamin'ity taona 2024 ty, 2024 ny resahako, fa mahatsapa ianao fa manomboka miamin'ny tombo ny fitahiana ara-nofo. Tena tsy mandainga, ao fafeo ny tananao, miatahian'Andriamanitra ara-nofo ianao, tovy iorakoraka mafy. Alleluia. Zao raha lasenabavy ah, hatramin'izay ianao ny tsy riritra ny fiainan'ny jentilisy. Ny olona tsy mivavaka hoe manakatao, aleo indray ny jentilisy mba hitsiriritra ny fiainany zanak'Andriamanitra. Ny fianakavianao manenjika anao reo, ireo indray no hitady anao mba hitsiriritra anao ho tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Ka tsy androany akory ianao vao hotahiny, fa efa voatahy ianao tamin'ity janvier, février, mars, avril, mai, juin, fa amin'ity juillet ty dia mbola isy dimension hafa be. Amen, 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 amen. Ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity. Tazanay zany any anaty fanatitra sy fafolo-kareny, fa miatahian'Andriamanitra ny fiangonana. Alleluia. Tazanay zany. Eritsereto an'ilay anabavy teo hoe very vola 60 millions izy tao an-trano misy namaky. Avy eo nefa mbola nanao sacrifice 20 millions voalohany, 30 millions faharoa, ohatrina fitambara zay 50. dia nefa ny mahavariana araka ny fijoroana vavolombelo teo nomen'Andriamanitra vola tamin'ny fomba mahagaga natao frais ho any Amerika. Alleluia. Misy Andriamanitra velona eto amintsika eto. Alleluia. Tazany zany. Ary mahafinaritra ny milaza aminareo fa tena hoe mivelatra ny sain'ny zanak'Andriamanitra. Ozy ny teny tompo hoe anolo-tsaina anao aho izy izy, ary ataoko lohany ianao fa Jorambo. raha ny fiangonantsika fotsiny zao dia anangana orinasa, tsy ny fiangonana akory ny anangana orinasa, fa ny mpino atao anatin'ny fiangonana anangana orinasa matanjaka tsika. Hitahian'Andriamanitra ny mpino rehetra. Io orinasa io dia isy mpino amanjatony amin'arivony hiasa ao anatin'izany orinasa zany. Amen. Isy garage, eno tsara aloha azavaim-piany garage na tomobile ho atsangana. Inona hoe? Karazana tomobile. Efa misy mécanicien vitsivitsy atao amintsika ato, anangana hiara-iasa ao anatin'izy io. Garage izy io ho fanamboarana tomobile reny, manara-penitra. Ny toerana efa misy, ny fitaovana efa misy, raha sitrapon'ny tompo amin'ny fiandohan'ny volana ho ny anomboka io garage ngeza be io. Alleluia. Alleluia. Raha misy mécanicien ato ka vonina hiara-iasa amin'izany raha misy mécanicien ka vonina hiara-iasa amin'izany, hiara-iasa ao ka mba efa mahay mikitikitika tomobile ianao na efa tena mahay be mihitsy, dia antsona ianao ho avy amin'ny larobia maraina amin'ny 5. Asa mino fa tokony ho afaka nareo na sa ataontsika atoandro le amin'ny 12 iny loranga atao atoandro amin'ny 12 amin'ny 12 sasany eo, alarobia amin'ny 12 ora sasany. Rovina hoe larobia amin'ny 12 ao amin'ny 3 frère andrefana ambojanahary hiaraka amiko ivory ao nareo ao amin'ny trano vao, tsy ao am-piangonana, tsy ao amin'ny fitoam-bavaka, fa ao amin'ny trano vao
ao amin'ny trano vaovao zany tsika no mivory fa amory anareo mécanicien reo aho satria mila mécanicien hatrany amin'ny 20-30 isy hiara iasao indrindrandrindra nareo mécanicien tsy manana asy reny dia tongava anangantsika orinasa iny izy ty ouvrage métallique reny orinasa ina hoe ohatrotony zany le ouvrage métallique zany le fanaovana ohatrany ty dia izy mpiasa amapolopolo maro ihany koa anangantsika orinasa le fanaovana alu iny izy ty reny alu hitanao reny vitre reny vitre varavarakely ohatry reny ireo zay mahay an'izany rehetrarehetra zany zany ao anatin'izay cadre zay hoe mahay ouvrage métallique mahay inona nyteneko to ty resaka allure sy vitrerie reny mécanicien alarobia amin'ny 12 sasantsika iona ao amin'ny trano vao tsotra le antony sady mila tahina ara-panahy ianao no tahina ranofo ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny anambinana ny fanahanao ihany dia ho tahina sy ambinina amin'inona ozy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao ny tanora eto amin'ity fiangonana ity tanora higagan'ny olona fa tanora misy fahasoavana zany atoko ny faniriko manambanimbany atsika ny olona satria hitany ianao fa ohatrany tsotsotra manambanimbany ianao ny olona satria hitany ianao fa mangatadava fa niteneniko amin'ny anaran'i Jesosy sady ho any an-danitra ianao andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao ny fianakavianao hiakatra ho any fa eto ambonin'ny tany eto ihany koa dia hidonaka ny olona rehetrarehetra ho variana ny olona ahita fa velona ny Andriamanitra hivavahanao tsy misy olona hitarainy zany tsony ato alleluia za moa zay ny teniko anlianabavy anankiray teo vita ny sonovy dia tsy ho vitatsika vita ny vazavy dia tsy ho vitatsika reny ary olona tsy manana an'Andriamanitra tsika manana Andriamanitra velona ho hitanao ny hitahian'Andriamanitra anao ka miantso an'ireo le karazana olo reo reo aloha no atsoko amin'ity indray mandeha ty dia aorianantsika eo mitatra tsikelikely satria tena hitako mako fa momba ny orinasantsika Andriamanitra hitako tena avy manomboka tsapako amin'izay le izy hoe ay tena zao mihitsy le mila niainga fotsonytsika fa raha vao miainga dia miasa Andriamanitra ao anatin'izay ka ho tsofoko rano mihitsiny fiangonana hieraka Antananarivo hieraka Madagasikara mihoatra lavitra noho ny tahinanao hatramin'izay dia mbola ho tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao zay ny fitahina ranofo fa ny fitahina ara-panahy ihany koa dia tena asa ianao raha mahatsapa fa maro ampino amin'izao fotoana izao ny mahatsapa fa miamiakatra ny ara-panahany miamiakatra ny ara-panahany voafarany teo tsika nanao seminaire-ny fanahy masina seminaire-ny fahafianon'ny fanahy masina ary maro hita amin'ny endrikitsika fa miavelombelona ny ara-panahy mavita mivavaka manomboka hita hoe tsy mitaraina lava intsony manomboka mitombo ny finoana iza mahatsapa an'izany ny ara-panahany miamatanjaka ny ara-panahy tao anatin'izay seminaire izay ka efa matanjaka ny ara-panahanao hita fa efa mandroso ny ara-panahanao samy hafa ny olona manana ny fanahy masina sy ny olona manana ositra averiko samy hafa ny olona manana nina hoe fanahy masina sy ny olona manana inona ositra ny olona manana ositra dia misy lalana tsy azony mpinotsotra hidirana averiko tsy azony mpinotsotra misy fanahy masina hidirana fa ny olona manana ositra no tafiditra ao rehefa mijery n'ity tantara ity ianao mpanjaka faharoa toko faharoa dia misy tantarany Elia sy Elisa rehefa mijery tsika eo amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa eo amin'ny 17 manao hoe ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany zanak'iza hony nandeha
dia nijanona tandrifony teny lavitra eny fa izy roa lahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana. Rehefa mijery ny tantara io ianao dia izao misy zanaky ny mpaminany etsy apita etsy firy nisany 50 nisany zanaky ny mpaminany. Anontany anareo a olona mpanoto ireo sapino mpanompon'Andriamanitra ireo pino ireo 50 lahy ireo zanak'Andriamanitra ireo fa nitazana fotsiny tetsy amin'ny sisiny tetsy. Eo amin'ny 19 ary Elina ny rainy kapotiny ka namalona azy. Efa averiko foana fa le kapotiny resahana io dia akanjo aron'akanjo ohatrany ty anaovako ty. Arina ny rainy kapotiny ka namalona azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia nihita tamin'ny tany maina izy roa lahy. Le 50 lahy mitazana etsy mijery fa inona ny ataony Elisy dia ho aiza ry zareo ireo to tsy misy lakana to tsy misy sambo kely ampitanakory aiza ny lalana andehanany tsisy tetezana. Dia varina reto 50 lahy mpanompon'Andriamanitra reto varina reo 50 lahy zanaky ny mpaminany reo misy fanahy masina reo misy herin'Andriamanitra fa mitazana fa samy hafa. Eli nisy ositra Eli nanana ositra no raisiny Eli ilay kapotiny ilay arin'akanjony no velesiny ranony Jordana tonga dia saraka roa nandihy tamin'ny maina izy mirahalahy mianaka. Alleluia. Inona ny tiana tongavana? Misy pino be da be mitazana, misy olona be da be mijery anao, misy kristianina be da be mijery anao fa misy lalana ampidiran'Andriamanitra anao fa tsy azo nidirana. Tsy azo nidirana. Ny azo nataon'izy 50 lahy natao dia mitazana fotsiny mitazana fotsiny. Fa ny olona tafiditra ao anatin'ny lalana io dia ny olona misy ositr'Andriamanitra, ny olona manana ny ositr'Andriamanitra. Ka dia finapetraka androany amin'ity 20 ny volana Jolay ity dia tsy hijanona mpinotsotra ianao, tsy hijanona mpitazana ianao, tsy ho mpanao délivrance tsotra ianao. Ianao le andray ositra androany, ianao le andray ositra androany, anokatra ny lalana raisiko zany androany tsy azo nizaniza hidirana. Alleluia. Tsy azo nizaniza hidirana. Nisy 50 lahy be da be ny mpino midonaka dia miandro eo fotsiny. Misy mpino mitazana fotsiny fa ianao tsy le mpino mitazana fa ianao le tazanina, ianao le hojereny rehetrarehetra. Amen. Alleluia. Amen aveka. Amen. No raisiny Eli le kapoty no velesiny rano ny saraka roa nandihy tamin'ny maina ny zanak'Israely. Misy lalana raha lasenabavy ao anaty baiboly ao tsy maintsy ositra ny ilainao. Tsy maintsy inona hoe azafady, tsy hoe fien'ny fanahy masina fotsiny, tsy hoe misy herin'Andriamanitra fotsiny fa manana inona hoe azafady? Ositra. Manana ositra. Ny zanak'Israely dia zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia firenena nofidian'Andriamanitra. Fa saingy izao nisy lehilahy anankiray niavaka tao, Mosesy ny niavaka tao. I Mosesy dia tsy mpino tsotra, Mosesy tsy kristianina tsotra, Mosesy tsy zanak'Andriamanitra tsotra, fa Mosesy nanana ositra manokana tao anatiny. Nanana ositra manokana. Tsy ny olona rehetra navita ny vita Mosesy, tsy ny kristianina rehetra, tsy ny mpino rehetra, fa i Mosesy rery no afaka nanokatra n'inona? Ranomasina mena. Mosesy rery, Mosesy rery, tsy ny olona rehetrarehetra, tsy ny olona rehetrarehetra. Rehefa mijery ianao ny tantaran'i Josoa, teneniko tao anatin'ny vavaka nataontsika teo zany. Rehefa hitany io ny Jordana ry Josoa sy ny zanak'Israely, dia izao ny tenin'Andriamanitra tamin'i Josoa, teneniny mpisorony. Fa vao mikadona eo amoron'ny Jordana anareo dia hivadika atotam-bato ny on'ny Jordana. Josoa nanana ositra manokana, nanana ositra manokana. Dia tsisy mahavita an'izany raha tsy Josoa irery ihany.
tetondray Eli-paminany nanokatra ny olony Jordan dia Eli rery satria nanana inona izy hoe nanana ositra manokana rehefa lasa Eli niakatra ho any an-danitra dia Elisa rery sisany teo inona ny zavatra mitranga rehefa Elisa rery sisany teo no raisiny Elisa ihany koa lay akanjony Eli latsaka avy tany aminy lay kapotiny Eli lay akanjony Eli no raisiny Elisa lasa izy nitsangana teo amon'ny Jordan dia zao nivaky ny teny mpanjaka faharoa toko faharoa eo amin'ny andininy 7:4 dia no raisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapony tamin'ny rano ka nataony ahoana hoe niraisiny dia nakapony tamin'ny rano dia hoy izy aiza Jehovah Andriamanitra Eli eny Elisa ihany koa nikapoka ny rano nikapoka ny rano dia nisaraka roa zany ka dia nita izy ny olona manana ositra ireriany no afaka mahavita ny zavatra tsy vitan'ny olona rehetra ny olona manana ositra ireriany no afaka manokatra ny renirano ary namangin'Andriamanitra n'androany dia isy olona maro hosoran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity Amen. mpino maro hosoran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity Alléluia. avita ny zavatra tsy vitan'ny zokonao mpiray-tam-po aminao ianao ny fianakavianao ianao Hitako zany hoe. eno izao avita zavatra tsy vita amin'ny mpino any ivelany any ianao Amen. aza matahotra manomboka androany fa avita zavatra tsy vitan'ny olona maro ianao Amen. 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 amin'ny anaran'i Jesosy Amen. io tananao io atsangana zavatra tsy voatsangan'ny olona maro Amen. miaraka amina ositra mahery vaky Raisiko zany, raisiko zany. zany na tonga nananao defi fa amin'ity indray mandeha teo amin'ny collision de Madagasikara dia hipokipoka olona trany amin'ny parkinany Amen. satria avy ty 2024 ty miaraka amina ositra mahery vaky sika amin'ity taona ty Sanité. alleluia Alléluia. amen aorinan'ny fotoana androany miomana fa tsy hainao rery tsony no mivoaka eo misy ositra miaraka aminao misy ositra mahery vaika miaraka aminao avitanao zavatra lehibe nisy 10 lahy mitazana fotsiny firy lahy hoe 10 lahy. zao no tenen'ny fianakavianao zao no tenen'ny kristianina any ambadika any ho hitanay ny herin'ireo vahony oloko reo ho hitanay ny zava-bitan'ireo ahita izy raha lasaina bavy hitazana izy dia ahita Amen. 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 alleluia misy ositra hiaraka aminao Andriamanitra rehefa anao zavatra ngezabe zavatra ngezabe dia ositra nomena ozy izy any amin'ny asa izy iny bokyny lioka sa inona ozy izy Jesosy ndray andro Jehova ozy izy nanositra ahy hitondra teny somafaly eto amin'ny lioka toko 4 andininy 7 manao hoe dia natolotra ny Jesosy ny bokyny Isaia mpaminany ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova ny ato amiko satria nanositra izy hitory-teny somafaly amin'ny malahelo naniraka izy hitory fandefasana ho an'ny mpifatotra sy ampahiratana amin'ny jambo anafaka izay nampahoriana Alléluia. nanositra izy ozy izy Jesosy nanositra izy natao inona hoe Jesosy nosorana Jesosy melohany nanaovan'i Jesosy fahagagana melohany nananganany an'ny malemy melohany nampahiratany masony jamba nanadiovana ny boka nananganana ny maty dia tsy maintsy natao inona Jesosy Nosorana. nosorana melohany anaovany asa lehibe dia tsy maintsy nosorana Jesosy Andriamanitra nanositra azy raha vao vita batisa Jesosy dia nisokatra ny lanitra dia zao ny voalazany tenin'Andriamanitra hoe ity ny zanako malalaka izay sitrako amen nosorana Jesosy
ny fadikanina Jesosy 7 alina taoriana ny fifadikanina no zahana toetra izy raha vao vita ny fizahana toetra azy no sorana Jesosy ary navita fahagagana ny planin'Andriamanitra ho anao androany andray ositra ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy ny fanontaniana mipetraka dia izao ahoana no andraisana ny ositr'Andriamanitra andao maki ny teny tompontsika atao mpanjaka voalohany toko 7 inona no itovizan'ireo olona voaositra rehetra ny tapany voalohany amin'ny titolo teny ity ataoko eto bypass ny tapany faharoany dia ho any amin'ny 3 frères dia ho azavaiko aminareo inona ny secret an'ireo mpaminany na tonga n'Andriamanitra nanositra azy mpanjaka voalohany toko 7 eo amin'ny andininy andininy fasivy manao ary niditra tao anatin'ny zoy Eli ka nitoetra tao ary indro tonga tao aminy tenin'i Jehova nanao hoe manao inona ty ianao ry Eli dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako ny Jehova Andriamanitry ny maro maninona hoy ny Eli mpaminany nafana dia nafana ny fony fa ny zanak'Israely nafoy ny fanekenao ary ny altaranao no noravana ny mpaminao no vonoiny tamin'ny sabatra ary izao dia izao irery any no sisa nefa mbola mitady hafaty ny aiko any ko izy eo amin'ny andininy 7 andininy 7 hoe ary raha reny Eli zany dia nosarona ny kapoty ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavanjoy ary indro nisy feona ka ho amina na hoe manao inona ty ianao ry Eli dia hoy Eli taminy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro naninona ny fony Eli hony nafana dia nafana ny fony ny zavatra hitovizan'ny olona rehetra ao anaty baiboly ry havana eno tsara zao fampianarako zao ny ositra tsy omen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny ositra tsy omen'Andriamanitra ny olona zay mangataka ny ositra tsy omen'Andriamanitra ho an'ny olona zay tonga any am-piangonana ny ositra tsy omen'Andriamanitra ho an'ny olona mangetaheta azy fotsiny hoe mangetaheta ny ositra ao a mila ny ositra ao a Andriamanitra tsy manao an'izany ny ositra tsy raisin'ny olona hoe mideran'Andriamanitra tsy manao aleloia samenina fotsiny zavatra anankiray ny zavatra takian'Andriamanitra ho an'ny olona mandray ny ositr'Andriamanitra dia io fraziny Eli mpaminany io nafana dia nafana ny foko no ninona ozy izy fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny Israely noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitra dia mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mirehatra nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona omen'Andriamanitra ny ositra dia tsy ny olona rehetra fa misy zavatra hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fony ao dia fitiavana mirehatra ataovy amen mafy zany hita ao anaty baiboly daholo zany natonga n'Andriamanitra nanositra amin'ny Mosesy ho mpitarika an'Israely nanokatra ny ranomasina meny jerevo ny fitiavany i Mosesy an'Andriamanitra Mosesy dia nirehatra sary-piaro tamin'ny anaran'Andriamanitra sary-piaro tamin'ny zanak'Israely sary-piaro marina fa natsanga ny Farao mpanjakan'ny Egypte izy natsanga no zafy kely natsanga no zanany fa sary-piaro izy tamin'ny anaran'Andriamanitra tian'Andriamanitra Mosesy jerevo ny tantaran'i Josoa raha vao maty Mosesy
dia Josoa no nandimby azy. Rehefa mijery ny tantarany Josoa ianao, zany Josoa zany nirehitra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa nikomy daholo ny olona rehetra, ao amin'ny Nomeri 4:4, nikomy ny folo lahy, nikomy ny zanak'Israely, tsy hiakatra ny tany Kanana. Josoa sy Kaleba no nitsangana. Andeontsika hiroso miaraka amintsika ny Jehovah Andriamanitritsika, momba antsika ny Jehovah Andriamanitritsika, Alléluia. miaraka amintsika ny Andriamanitritsika, hanina ho antsika ireo. Andeontsika hiroso. Josoa nirehatra. Rehefa maty Mosesy, iza nandimba Mosesy? Josoa. Satria nahoana? Nirehatra Amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. I Petera dia lehilahy sarotahotra. Petera lehilahy kanosy. Petera lehilahy tsy dia tena manam-pinoana. Tsy tena manam-pinoana. Rehefa teo ambony ranomasina Petera, ozy Jesosy hoe avia aty. Ny anana Petera, dia ny afaran'ny Petera naninona tao anaty ranomasina? Niledika tao anaty ranomasina. Tsy dia tena nanam-pinoana Petera. Petera nisy fotoana nivadika tamin'i Jesosy. Nivadika. Tsy hoe tsy tian'i Jesosy izy akory, fa natahotra ny jiosy izy, dia nivadika. Fa saingy izao, na dia nivadika ary Petera, nanam-pitiavana an'i Jesosy izy. Halleluia. Tsy dia nanam-pinoana Petera, fa nanana ina izy? Fitiavana Nanana an'i fitiavana Jesosy. an'i Jesosy izy. Petera lehilahy sarotahotra, lehilahy kanosy, fa nanana ina izy? Fitiavana an'i Jesosy. Rehefa maty Jesosy, dia zao ny tenin'Andriamanitra tamin'i Petera: ao aminao ry Petera no ahoriko ny fiangonako. Omeko anao ny fanalahidy. Omeko anao ny fanalahidy. Androany, isy olona omen'Andriamanitra za fanalahidy zany. Amen. Alléluia. Alléluia. Ny tanora omen'Andriamanitra zany osotra izany. Dia tsy ny tanora mitsingala ambongidina akory. Ireo tanora mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, omen'Andriamanitra zany osotra izany. Amen. Ireo renim-pianakaviana mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, Alléluia. omen'Andriamanitra zany osotra izany. Amen. Ray Amen. mpianakaviana mirehatra. Alléluia. Mafonteka. Mampahery ny tanora tamin'ny fahatanoranay a. Tsy hoe tsy nanao adalana mihitsy, tsy hoe dia masina be. Tamin'ny fahatanoranay dia masina be, tsisy petipetina mihitsy. Tsy zany. Fa tadidiko tamin'ny fahatanorako mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tadidiko tao amin'ny fiangonana nisy anay, tsisy gitara, tsisy mahay mitendry gitara. Lasa nianatra tao amin'ilay fiangonana nisy anay vany, fiangonana kely, ilay fiangonana misy anay zay a. Rahabe indrindra mipiny tao eo amin'ny 20. Tamin'izany angamba 20 taona. 20 taona na 17 taona tamin'izany. Tao amin'ilay fiangonana ny Andohany tamin'izany. Dia mijery ny fiangonan'ny hafa, misy zava-maneno complet, misy batterie, le batterie velesinao fotoana, misy orgue, clavier ohatry, misy gitara, misy complet. Ao aminay tsisy nininona. Dia lasa nianatra gitara. Inona ozy izy ianao clé mba haiko? Do fa sol. Inona hoe? Do fa sol. Zay hira rehetrarehetra tendrena dia do fa sol. Tsy mandeha amin'ny zelonina io a. Tsy mandeha amin'ny zelonina ny clé sy ny rehetrarehetra ao. Na hira ambony be dia mbola do ihany, ambany be dia inona ihany? Do ihany. Do ihany, atonontonony dia inona ihany? Do ihany. Zay ny haiko. Misy fotoana tezitra ihany ny pasteur anay satria manakatra be izy, manakatra ny ankizy, fa zay ny haiko. Fa ataoko hitan'ny Tompo, manam-pitiavana anao anaty tsy mahay ary. Halleluja. Mirehatra amin'ny fitiavana anao anaty tsy mahay ary. Alléluia. Tadidiko tamin'izany a, tsy mbo nisy an'itony clavier be tony harmonie nisy. Inona hoe? Harmonie. Iza mahay harmonie, atsangany an-tanazay. Harmonie. Raha nataty amin'ny génération 1990 nareo tsy mahay azy zany. Anina zany, popina amin'ny tongotra zany, popina anina zany, ohatry zany.
dia misy rivotra miakatra eo ambany dia iny ny tendrena zany ny organay tamin'izany pastera tovony nampianatra ana nitendry clavier tadidiko tsara ny hira ny anaranay le hira hoe inona izy iny le tsy tadidiko izy iny fa an'izy tsara le hira zay ianara tena zay hira rehetrarehetra alefa fa hitan'ny tompo hoe tsy mahay fa manana inona manana fitiavana zay nananana ny zarainy zay nananana ny zarainy mirehitra ny fitiavana an'Andriamanitra zay sy pastera tovy reny nisy fotoana nanangana fiangonana tany ambanivohitra aina Kazondandy eo amin'ny 20 taona eo zay mirahalahy nanana olana tamin'ilay fiangonana nisy anay zay tena hitanay hoe olana tsy azo na renina olana tsy vitanay tsony nanarina azy dia zao ny tao mifanapakevitra mirahalahy andaotsika rangaha nangana fiangonana lasa zay nanangana fiangonana tany ambanivohitra tany Ambohibao avaratra any Kazondandy zay sy pastera tovy zay mirahalahy olona tsy pastera tsy mahay ninina toroteny anankitelo mba hainay toroteny firy hoe le hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao iny meny ny zanany lahatokana dia le sambatra ny olona zay voavelany ela sy voasarina fahotana tapitra le toroteny anankitelo zao dia tsy hita tsony zay ho teny eniny tsy hita hoe inona tsony no ampianariny tsy mahay akoatra zay ny arava le fiangonana tamin'ny voalohany le olona nisy 50 ny ena 70 ny ena 20 ny hafarany anankifito sisa ny hafarany mamandro pastera tovy sisa sy ny anabaviny tena tsy vity ty nakatona le fiangonana tsy ampy sakafo dia rehefa nividy tany zay nividy tany ngeza be ananganana fiangonana rava lisy satria tsy mahay nininona tsisy nininona ainay tsy mahay nininona tsy mahay mitoroteny fa nanana inona fitiavana nanana fitiavana hitan'i Jesosy zany hitan'Andriamanitra zany dia ozy izy Jesosy indray andro any anangana anareo miaraka amin'ny osotra mahery vaika ataovy aleloia mafy aleluia ankehitriny zany aleloia tsy mahay nininona fa mana fitiavana mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa rava le selula natsanganay le tany ny vidinay ny menan'i Jesosy mamonjy raha tonga ny ambanivohitra ianao a misy fiangonana Jesosy mamonjy ao ngeza be tany ny vidinay mirahalahy io aleloia faly zay satria tsisy ninina azonay atao dia ahoana ary le tany ny vidiny dao ranga menan'i Jesosy mamonjy a dia ny menan'i Jesosy mamonjy tany amin'ny fahatanorana rehetra dia ny lanina tsy mahay nininona fa nyrehetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra nisy fotoana niasa tao amin'ny Amereux aty Andravoahangy zay mipetraka ny Amereux aty amin'ny Laoty aty akaiky ny rova aty no misy ny Amereux tamin'izany tsisy bus tamin'izany isaky ny ariva any amin'ny mody miala ao Andravoahangy dia miakatra aty amin'ny Amereux aty sady manao gardien no manolotra fandarana iray fampahirazana maraina indray a miala avy any mandeha mamonjy aty Andravoahangy isanandro mandeha dia tongotra ataoko hitan'Andriamanitra ny fitiavana ananako tonga ao amin'ny radio ah inona moa ny ataoko fa manolotra hira fampahirazana fa mialohany anaovako hira fampahirazana mandohalika zay zavatra ataoko eto Jesosy eo akasika fiainan'olona maro akasika fiainan'olona maro akasika fiainan'olona maro amen aleluia isanandro misy zavatra ilaina ao am-piangonana tadidiko tsara misy rahalahy Mario zay mpendraikitra fijoroana vavolombelona izy mpendraikitra hidina hoe dia zao ny teneniny tao am-piangonana raha mba misy manana ao aminareo izy manana magnétophone moa le fakana feo reny raha mba misy manana ozy izy akana fijoroana vavolombelona alefa amin'ny radio
zay tsy manana magnétophone fa radio cassette be zay kadroka zay ny nanananay za ave moa mahalala fa azokana feo fotsiny fantatro amin'io e satria zay maka feony tamin'izany radio cassette vao manomboka malaza dia hitanareo le mpitseriny reny Rex Play izy sy nefa nahitany reny aloha e dia eo zay mihirahira ao an-trano ao dia mihirahira ao feo anay dia anao dia tamin'izany mbola dia faly ery le voaray ny feo dia le rahalahy Mario io mangataka hoe magnétophone na akana fijorona vavolombelona alefa amin'ny radio zany hoe zavatra mba professionnel zany ny ilainy inona hoe sa tsy malala hoe professionnel na tsy professionnel fa ny a rehefa azokana feo dia mety zay amiko mba atako ny radionay hoany alleluia Alléluia. tonga teo mihezana atao iny ty rahalahy heritiny ka hoe akana feoko aka tsy mety reny radio cassette be reraka be zay netiko ampitiavanako alleluia fa hitan'ny tompo fa manana iny manana iny fa ozy Jesosy ny ray andro anositra anao arandriary malady anakana anao arandriary malady avita zavatra goavany anao arandriary malady mino an'izany a fa etiko zay olona zay androany manam-pitiavana amin'ny zany hoe alleluia Alléluia. miteboka voalohany teboka voalohany ny osotra tsy angatahana afaka mangataka osotra ihany fa tsy zay mangataka osotra rehetra amin'ny mahazo fa reo olona manana iny fitiavana mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany ny mahatonga atsika androany ny fotoana tamin'ny firy nanomboka tamin'ny valo sasany amin'ny heriny amin'ny firy amin'ny tapabolany ary manomboka androany dia amin'ny valo sasany fotoam-bavaka aby manomboka Amen. Alléluia. tsotra le antony tsotra ny antony zao ny namanginy ny fanahy masina amin'ny sivy ny fotoana ny manomboka ozy izy ny tompo maro amin'ny olona amin'ny sivy sy fefany vao tonga tsy vitsy amin'ny olona amin'ny sivy sasany vao miditra ao am-piangonana sasany amin'ny folo sasany amin'ny folo sasany vao tonga anontany anao aho amin'izany fahataranao zany iza ny faly devoly sa Andriamanitra mifaly amin'ireny tary reny Devoly. izy ny devoly zay tsy problème natara renao fa ianao indray nge rehefa mba tonga eo hoe tsy olany tady idio zao teniko zao tsy enao tonga eto ny atahorany devoly averiko tsy enao mipetraka eo ambony seza eo no atahorany devoly tsisy atahorany devoly anao raha mipetraka eo ianao apirosiany ary ianao ndana indray makany amin'ny trois frères ndana va tsy olany ndana va tsy olany ny olona atahorany devoly dia ny olona mirehatra ho an'Andriamanitra Amen. ny olona mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra Alléluia. ataovy alleluia mafy raha mino an'izany ianao Alléluia. tsy ny olona rehetra tonga atao am-piangonana no atahoran'ny satana tsy matahotra anao tonga eo zany ny devoly satria fatany tonga eo ianao maina mivoaka eo ianao maina fatany tonga eo ianao tsisy ninininy miala eo ianao zara raha mahazo herikely fotsiny sy tsisy olona nino izy izy avelozany dia hodiny ray aza kitikitiany izy fa tsy dia olana iny iny inge tsisy fetraikany amintsika iny inge pokaty iny inge maivany iny inge tsisy ninininy tsisy olana iny na mivavaka ao foana izy aloha izy eo izy arane tonga ao am-piangonana taralavy nga iny dia mahatsapa nininina fa tsy manelingelina atsika iny fa ny atahorany devoly ny olona anankiray misy afo ao anatiny misy zavatra mirehitra ao anatiny Amen. misy menaka ao anatiny Amen. misy osotra mahery vaky ao anatiny Amen. tovy amainina raha manaky an'izany ianao Amen. satria ianao misy osotra io manakorotana mpamosavy ao an-tanàna ianao misy osotra io manakorotana ny demony rehetrarehetra ao an-tanàna ianao misy osotra io manakorotana fanahy fijangajankana rehetrarehetra ao an-tanàna Amen. Alléluia. ianao misy osotra io mandravarava ny herin'ny demony rehetrarehetra alleluia Alléluia.
zany angizy io ny olona misosotra no atahorany devoly tenenao zay ny eo anilanao ny olona misosotra ny atahorany devoly Ny olona misosotra ny atahorany devoly. amen ka raha ohatra ianao amin'ny 7 fotoana manomboka amin'ny 7 sasany ianao vao tonga eto dia ozony devoly iny ane tsy dia mirehatra mba mamonjy fotoam-bavaka fotsiny izy fa tsy jere vao ary izy eny an-dalana eny azy tsy dia mirehatra aloha fotsiny izy ivavaka eo izy ary amin'ny folo latsaka fa vao tonga eto tsy dia olana fa aloha izy eo aloha izy eo aloha izy eo fa tsy maninona dia jereny ny devoly eo fotsiny ianao tsy atahorany ianao amin'ny 7 fotoana manomboka adiny ray aty arina ianao vao tonga sady na mangino ny fanahy masina fa raha ny devoly misitona an'io midina ianao misitoma an'io miakatra Amen. dia tsy hoe satria ianao amin'ny 7 sasany vao tonga dia hemotra amin'ny 7 sasany fotoana fa satria ianao amin'ny 7 sasany vao tonga dia ho arositsika amin'ny 8 sasany fotoana tovy aleloia mampiraretsy lahatra amin'izany ianao Alleluia. dia tsotra le antony miavaka eo ny tena olona mirehatra sy izay tena vonina hitady an'Andriamanitra miavaka ireo izay tena vonina hanompo an'Andriamanitra Amen. miavaka zay rehefa sabotsy dia misakafo maraina fa nanomboka tamin'ny alina ny teny tamin'ny ankizy tao an-trano tsy isy mihinan-kanina eto na dite io na mofo na vary mandro maraina na vitanareo ariva mandro tonga dia mandro zoma ariva raha tsy vita sabata vao maraina be mandro dia misasa manao akanjo tonga dia lasa zao tovy aleloia mafy zany Alleluia. teneniko any ankizy tao an-trano zany tsy isy mihinan-kanina zany nanao anary aleo amin'izay rangatsika hiamatotra amin'izay ny am'rehatra amin'izay amin'ny fitiavana an'Andriamanitra Amen. satria tsotra le antony tsy misy olona matimaty tsy misy olona malaindaina tsy misy olona mangatsitsika ka possible andray ny osotra Andriamanitra ny olona mirehatra mafana dia mafana n'inona hozy izy Foko amin'ny ny fitiavana. foko noho n'inona fitiavana ny Jehovah fantaro tena zany na mangino ny fanahy masina tsy manome osotra ho an'ny olona malaina tsy manome osotra ho an'ny olona malaindaina mangatsitsika olona mirehatra ka ny afetren'ny devoly dia zao raha misivy sasany olona ny tonga dia ozony devoly ahemory ny fotoana antany izy ny vonina hemotra atsanganony ny tanany hihemotra izy ny vonina ny roso atsanganony ny tanany Alleluia. amen mafitsara Amen. zao no izy manomboka androany 20 juillet iova amin'ny fotoam-bavaka manerana amin'ny Madagasikara tsy amin'ny 7 fotoana manomboka amin'ny 9 sasany fotoana ny anomboka manomboka androany sotra le antony devoly mikitikitika anao foana isan'andro saza dia mandeha mialoha any izy mbola be fitariana malamindamina hoe manana bijibitsihany devoly mihitsy ianao matory maraina ihany aloha fa ny andro mangatsika maka aina kely aloha fa mbola tsy dia anina ny bus eny zao malalaka androany ka ny devoly misitona anao midina zay ndraiky anaiky hostomina miakatra ianao hostomina miakatra ianao Alleluia. dia aleo fampitany eo aleo fampitany eo Zany mihitsy. aleloia Alleluia. teneniny eo aniranao aleo fampitany eo Aleo ifampitany eo e. ary zao na mangino Andriamanitra zay vonina aloha zay vonina ny roso zay tsy vonina aloha hijanona fa zay vonina ny mandeha zay vonina ny mandeha zay vonina ny mandeha Raikite. Alleluia. aleloia zay le izy tsy hoe niemotra ianao dia hiara hemotra aminao ny olona non ianao mihemotra tsika androso dia hifampitana amin'ny satanitsika dia ataotsika hita an'Andriamanitra fa vao maiky zay miazakazaka vao maiky zay mandroso vao maiky zay tena miroso miaraka aminao
zany ny antony fotoana naroso amin'ny valo sasany mila ositra ianao ka hatramin'izay ny angavy tongava moa mba tongava mialoha e aza tany fa amin'ity indray mandeha ty tsisy fiangaviany eto zany tsisy fiangaviany hoe mba tongava mialoha amin'ny heriny a mangataka mba tsisy an'izany tonga aloha ianao tsara tsy tonga aloha ianao zay manam-pitiavana an Jesosy andray ositra zay hita Jesosy amiray mandray ositra alleluia rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra fika atao nefa kitika vetivety atao amin'ny Deutéronome ngamiziny atao amin'ny Deutéronome Exodus azafady Exodus toko fadimy amby telopolo misy zavatra tena mampasary-piaro an'Andriamanitra mihitsy tena mampasary-piaro azy indrindraindrindra ty sabaty ty ary amezako lesona anareo pino vahaony oloko rehetra Exodus toko fadimy amby telopolo andininy voalohany mana hoe ary Mosesy dia namory ny fiangonana teny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe izao no teny nandidiny Jehova atao izao ny teny manina ozy izy nandidiny Jehova atao andininy faharoa enemana no hanaovanao ny raharaha fa ny andro fafito ho masina aminareo dia tena andro fitsarana ho an'i Jehova andro inona hony andro fitsarana ho an'i Jehova ho aniza hoe an'i Jehova averety mafarany ho aniza an'i Jehova tsy ho anahy tsy ho an'ny ankonanao fa ho anizy an'i Jehova ho an'ny fiangonana vaony oloko ve an'i Jehova teneny mafarany aniza ho an'i Jehova izay rehetra manao raharaha zay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty aza mampirehitra fo amin'ny andro sabata any amin'ny izay rehetra hitoeranao amen amen aza manina ozy any amin'izay toeranao ianao zao fanazavako zao Andriamanitra tena saro-piaro mihitsy ao amin'ity sabaty ty Andriamanitra mako te hanambona atsika Jesosy te hitahatsika te hanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika dia misy andro anankiray tena takian'Andriamanitra mihitsy mba hanomezana voninahitra azy hiankohofana eo anatrehany hiderana ny anarany amen andihizana eo anatrehany amen hanomezana voninahitra azy amity tena hoe mitady andro anankiray izy tsy hanaovanao na inona na inona fa hanaovana inona hoe hitsarana hiderana azy hanomezana voninahitra ho aminy hiankohofana hanaovana inona hoe hiankohofana dia atao ina koa hanomezana hanomezana voninahitra azy dia atao voninahitra ina ihany koa hiderana najana azy andro anankiray manana andro anankifito tsika nomen'Andriamanitra atsika ary ny anakienina amin'ireo andro ireo isan-kerinandro dia azonao hanaovana an'izay tianao hanaovana azy ny alahady ianao afaka mivarotra satria andro voalohany amin'ny herinandro ny alahady afaka mivarotra raha te hivarotra afaka manasa lamba ianao rehefa alahady raha te hanasa lamba nefa afaka makaiza koa maka ty am-piangonana ohatra ny aty am-piangonana zao eto amin'ny 3 frère miditra amin'ny enina maraina no tapany voaloha hatramin'ny 7 sasany ohatra zay koa ny eto bypass ny aty akarobato fidirana faharoa miditra amin'ny 7 sasany hatramin'ny 12 afaka mandeha mivavaka ianao raha te hivavaka alahady nefa afaka manasa lamba ihany koa nefa afaka mandeha mitsangatsangana ihany koa raha te hitsangatsangana rehefa alahady mazava sa tsy mazava raha mba te hanao baolina rehefa alahady mahazo sa tsy mahazo manao baolina
afaka tsara. Ny alatsinainy izy mandeha miasa na mivarotra rehefa alatsinainy atsangana ny tanany andana mikandro. Raha te hianatra dia maninona talata ihany koa azo esana tsara fa tsisy hoe talata girobaka tsy mahazo esana fa na girobaka ary io azo esana tsara. Zany mihitsy. Ny alarobia koa tsy hoe alarobia tsy miverina zany, miverina foana io. Azo atao inona koa ny alarobia? Esana. Afaka miasa. Ny alakamisy tsy misy alakamisy maty zany, velona foana ny alakamisy hatramin'ny androany. Azo atao inona? Zay tianao atao amin'ny alakamisy, na anao mariazy, na andeha andevina, na andeha hikarama, na hitsangatsangana nareo mivady, andeha mampiaraka kely, azonao atao alakamisy. Zoma tsy isy an'izany zoma mafinaritra na tsy mafinaritra zany. Maninona foana ny zoma? Mafinaritra foana. Mety foana. Tovy aleloia mafy zany. Aleluia. Afaka miasa ianao raha te asa zoma. Andro anankiray ny takian'Andriamanitra. Aza miasa, aza mitady vola, satria tsy vola ny antom-pivelomanao, tsy ny tsenanao no herinao, za Jehova no herinao, za Jehova no herinao. Aleluia. Tsy ny karamanao no mahavelona anao, tsy ny vadinao, za Jehova no mitahanao. Ka mba misy andro anankiray angatahako aminao, mba hiekofanao aho, hideranao ny anarako, hiantsonao aho, zasy anao rery any hoy Jehova ny eo, hideranao aho. Ataovy aleluia mafy. Aleluia. Zany no mahatonga amin'ny fotoanantsika rehefa sabata tontolo andro. Mafinaritra dia zao rehefa sabata ianao hoe tsisy mpivady manao bizo zany, bizo akisy ery fa tsisy an'izany. Ianao sy Jehova ihany neto, Aleluia. ianao sy Andriamanitra rery ihany. Zay. Eto tsisy manisa volo zany ohatrinona ny versement rehefa sabata. Eto tsisy ninina hoe manasa lamba, mandihy, manandra tanana, mihira, mame voninahitra n'Andriamanitra, mihain-toroteny, mivavaka, manaja. Ataovy aleluia. Aleluia. Andro anankiray ny andro anankienina zay tianao anaovana azy, fa ny sabata anangataka ny tompo, anajanareo ahy io. Zany no mahatonga ana miteny amin'ny fianakaviako, za tsy mivazivazy raha tianareo anatrika amin'ny mariazinareo aho aza atao sabata, fa za tsy mandeha na vodiondry io, na mariazy io, na soratra io, akoatra ny anga hoe fandevenana, satria fandevenana tsy mifidy andro, ka tsy azoko ialana le olona fandevenana ka manina hoe, ka tena tsy azoko ialana. Ohatra tena dadatoako sanatry ny vava, na neny farako, na tsy haiko sanatry bebeako, nisy fotoana bebeako maty, tsy maintsy nalevina sabotsy, vitsy kely zay taty Antananarivo tamin'izany, tsy maintsy zay no nandevina azy. Zany no mibata amin'ny bebeako nakao am-pasana. Tao ahoana fa tsy azoko atsipy amin'izy, tsy azo ny ialana. Rehefa misy zavatra tena farany tsy azo ialana, farany manina hoe ohatra hiteraka amin'ny vadinao, ary ny vadinao tsy manatsafidy hoe zoma amin'ny 12 na alarobia amin'ny 3 no teraka, fa mety sabata amin'ny 7 izy no teraka, ka ianao tsy miteny aterao eo ny anao fa lasa. Mety sa tsy mety zany? Tsy maintsy atrehanao io, satria zavatra tsy fidiny. Zavatra manahoana hoe Tsy fidiny. tsy fidiny, Ondro latsaka. dia hitan'ny tompo ianao hoe io kosa vahefa tena tsy fidiny, dia tsy maintsy miaritra eo izy. Mazava sa tsy mazava? Fanontany ianao hoe fora zaza zany fidiny sa tsy fidiny? Fidiny sa tsy fidiny? Fidiny. Azo fidina ny daty amorana zaza sa tsy azo? Azo. Azo. Azo atao alady maraina io, azo atao talata, fa tsy hoe sabotsy dia ianao tsy averany anome voninahitra an'Andriamanitra. Mariazy azo fidina ny daty sa tsy azo? Azo. Vodiondry azo fidina sa tsy azo? Azo. Za miteny any havako, za tsy mivazivazy hoe raha tianareo anatrika eo aza atao sabata, fa tsy hoe omenareo moral avy eo hoe
nareo dia manary fianakaviana mihitsy dia mba andro ray iny ve ataovy eo ny anareo menakavy za mitady ny Andriamanitra ivavahako za miakohako Amen. io ihany mahavonjy aho io le tia za mirehitra fitiavana an'Andriamanitra tovy aleluia Amen. Hallelujah. zany mbola mampijoro anao ohatry zao Atatio. enoy tsy ny fianakaviako ny mampijoro anao eto tsy ny ray aman-dreniko ny manome fahasalamana ahy tsy ny fianakaviako mpanan-karena ny mahavelona anao ohatry zao manan'Andriamanitra velona zay Hallelujah. mitasy manoana ahy manaja azy aho rehefa sabata Zany. mirehitra amin'ny fitiavana anazy aho rehefa sabata Zany mihitsy. mazava sa tsy mazava mazava sa tsy mazava Mazava. mirehitra ny olona mirehitra no mandray ositra sady natonga ana nyteny tamin'ny akonako azamany varotsony hifady hanina ry atao tsy misy misoro dite zany ato trano fo maraintsika tsisy mihinan-kanina tsony manomboka izao manjaritary tonga dia miazakazaka ho any am-piangonana anaja an'Andriamanitra aseho amin'i Jesosy fa mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zay Amen. orakoraka mafera resy lata amin'izany Way! Hallelujah. raha azo atao aza mandrehatra afo raha efa tena tsy fidiny mampireta ihany afo ohatra le tsy fidiny maharary ny zanakao ka tsy maintsy mila rano mafana zanakao voan'ny tazo hoe dia mpandronao rano mangatsika tsy maintsy rano iny raha fa tena tsy zakanao no misasa amin'ny rano mangatsika dia tsy hoe misy pofopofony ianao makaty fa tsy nisasa fa faravaratsy misasa amin'inony rano mafana rehefa tena tsy fidiny mampiasa ihany rano mafana fa raha hoe ahandro sakafo ahandro vary ajao Andriamanitra fandriana amin'ny korotana avy alao ny fandriana amin'ny korotana fa ikorotana ihany io raha alina sa ahoana izy ianao io ihany nipody fotsy hotafianao rehefa avy eo ohatra ny alanao tao ihany nidiranao aza mamafatrano ndana miakanjo misasa ndoraka izy nda ho anajan'Andriamanitra ho any am-piangonana Hallelujah. Amen. 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 tsy ilaina akory ny mamafatrano teneny eo anilanao tsy ilaina akory ny mamafatrano hoe raha pitsolady tsy fafany aloha hitambatra tsara ao ny loto mety tsy mety zay andana jao ny Andriamanitra ao tonga ny lera Jesosy mbola ilahatra bisy adiny roa vao tonga amin'ny 3 frera miala avy aty Jesosy tsy maintsy amin'ny enina zany miala eto mikaraka redinareo telo mianaka hitany Jesosy nareo any anaty bisy eny an-dalana mirehitra tsara mangetaeta tsara Hallelujah, miteny aminao a hallelujah. eny an-dalana eny dia efa mijery Andriamanitra iza no hosorana iza ny mena ositra iza ny fianonany ositra Andriamanitra Laza hoe za zany hoe Hallelujah. aleluia enoy izao Andriamanitra tsy miaraka amin'ny tsy vonona zany tsy miaraka amin'ny tsy vonona Andriamanitra olona mandrombaka aleluia olona vonona ny tedavaka mirehitra amin'ny Fitiavana an Jehova. aseho iny firehetanao amin'ny fanajanao an'Andriamanitra amin'ny fotoana sady ny mahatonga antsika mbola veriko fa manomboka androany dia tsy amin'ny sivy tsony ny fidirantsika fa amin'ny firy amin'ny valo sasany zay miroso miaraka aminay zay miroso miaraka aminay zay tsy roso baibay lazay ataovy aleluia Hallelujah. antaniny eo anilanao mety amin'ny CV zany hoe zany no mahatonga amin'ny papanay pastera René iny misy ositra mahery vaika ihany izy iny
iza nefa mivavaha papa be atsakana ny tanana iza taminareo reny mba efa natsapa zavatra mihitsy mivavahany iny ranga iny alleluia mahafinaritra anay izy iny eny misy fotoana ihany izy iny anina fa mahafinaritra amin'ny akapobe alleluia satsy zany e ny olona kely moa misy kely an'izay daholo ihany misy mahafinaritra dia indray tsy mahafinaritra tampoka eny fa mahafinaritra anaminy dia izy mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mahafinaritra dia izao ny taranany rehetrarehetra amin'izao ny zanany rehetrarehetra manana trano daholo asiviteka mafy Alléluia. ny akamarony manana tômôbilina daholo fantatrao ve ny fiainany taloha mipetraka tao Andravoahangy zay trano azo kely zay ny tranonay tadidiko tsara ny vidianana an'io trano io teo amin'ny 2 alina angamba ny vidianana an'io trano tamin'izany ny 2 alina mbola vola be tadiny amin'ny 1986 trano azo ny vidiana 2 alina na 3 alina tseny izy io trano azo kely dia le any ambany ihany moa zany tanin'ny commune dia azo nitarina dia ny hafarany lasa efitra 3 sa lasa efitra 4 dia mafana fo be nga iny dia mirehatra dia ina ozy izy ianao navadin'ny fiangonana le trano na ataon'ny fiangonana eo mpivoatsena dia rehefa tonga ny tamin'izany alahady dia tsy haiko alarobia ariva sa iny alana ny fandrinanay alana ny fatitse zao dia aladina le rindrina manelanelanao dia atao lavalava be ihany dia eo ny atao fiangonana dia mba misy olona mivavaka tokoa alleluia dia mirehatra amin'izany mirehatra dia nisy fotoana nisy olona nampanofa tany anay zay tao Anjanahary dia ny anaovana an'io tany io hoe anaovanay trano ipetrahana anaovanay trano ipetrahana dia nisy vadiny kozinina ko mipetraka niara-mipetraka taminay tamin'izany vadiny kozinina ko zodarinay zany maromaro ny fianakaviana tao dia efa hoe trano ipetrahana zany inona hoe kanjo no ny vita izy na vadiny fiangonana tezitra daholo le fianakaviana rehetra ka efa hoe trano ipetrahana mbola vadika fiangonana koa nefa trano hazo ange zany navadika fiangonana dia taon'ny fiangonanay dia tsy nampaninona zay vavan'ny olona fa ny zavatra hitako aty aoriana ny taranany rehetrarehetra men'Andriamanitra trano tsara tarehy daholo Alléluia. orakoraka alleluia mafy Alléluia. eno zao misy voka ny firehetanao io misy osotra manaraka any amin'ny taranaka ao any Trano mihitsy. trano hazo trano inona hoe Trano hazo. zany mba nampiasainy dadanay fa ny taranany rehetra na vita trano vato be daholo trano briky be daholo ny sasany manana vila vokatry le trano hazo asivitehaka re Alléluia. le trano hazo no nanehoany fitiavana nanehoany inona hoe Tiavana an'Andriamanitra. fa misy osotra nanaraka osotry ny fananakarena osotry ny fitahian'Andriamanitra zady ny ampaherezako anareo hoe ny zavatra nananao eto itiavana an'Andriamanitra aza mbaka hitihatra zany aza mbaka hitihatra zany teneniny eo anilanao aza mbaka hitihatra zany hoe manana moto vienao eto anim-pona an'Andriamanitra aseho hoe tompo tia ny ananako mirehatra miaraka amin'ny Timôteo ty anoho ny asanao manana bisikileta poteo amin'ny fanomponan'ny tompo manana tômôbilina poteo amin'ny fanomponan'Andriamanitra efa tantaraiko eto foana zany ny RN9 keliko taloha tômôbilina voalohany nananako RN9 io ny ananako tsy ka hitihatra zany amin'io zay taingina an'io mitaingina ary ataoko hitan'Andriamanitra fa ity tômôbilina ity tsy natao entina hiaingitsaingetany fa anaovana ny asan'Andriamanitra
potika ny hafarany fa io potika soloan'Andriamanitra vaovao io potika soloan'Andriamanitra vaovao Amen. alleluia Alléluia. teneniny eo anilanao aizy izy zao hoe Aizy izao. alleluia Alléluia. aneho fitiavana ny zavatra anananao manana trano anao ny gentlisy manao balina ao amin'ny tranony gentlisy anaovany revirevo ny tranony gentlisy isotrony labera stock anaovany adalany asehoy fa inao manana trano kely efitra io misy cellule de prière ao misy firetana ao an'Andriamanitra ao misy fitoam-bavaka ao Alléluia. na eno amin'ny voalohany ianao enjehan'ny olona arahan'ny olona maso tony le sekta tsisy farany avelao iteny fa asehoy fa zanak'Andriamanitra ianao fa io trano bongonao io hosoloan'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny sainao ridinokely iza mino zany izy mireheta amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mireheta ny olona mireheta amin'ny fitiavana an'Andriamanitra no mandray inony ositra aby mahery vaky ositra aby mahery vaky mazava sa tsy mazava zay zavatra nananao za zao mahafinaritra ana mihitsy ny anetana anareo eto bypass na ty amin'ny trois frères ato zao misy rahalahy misy mpivady fianakaviana manome an'ireto carreau reto eritsereto fa carreau tonga tamin'ireo tamin'ny herinandro 100 paquet Alléluia. Dove mahafantehaka be fielonana ianao raha tsy mitehaka amin'izany tena be fielonana alleluia tsy atoroko anao zany olona zany fa sao dia misy mandondomba aravarina rehefa anina fa ato izy ato alleluia Alléluia. ny atsika manko ny andray raha vao atorotoro eo zavatra rahalahy Canada misy mamisy 100 paquet anao 40 millions vidiny zany mahery ohatritiny hoe 40 millions annual. ny zavatra mba iandrasan'ny olona andrasan'Andriamanitra amintsika dia Simon idina hoe Simon. Simon dia ny sasany zao vao maheno Simon ary dia efa manodidina ny lohany ay Simon 5 alina ny ray ny raiky tapo raha lasianambavy Andriamanitra mijery anao misy olona tena mirehetra mihitsy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra teneniny eo anilanao ny anao Simon ray ny andrasan'ny tompo ampinao Simon dia fasika zay fotsiny sisany ametahana an'ireo za hitsodrano androany zay mino rehetra angataka ny ositra arabola fitahina arabola ny ositra fananakarena hidina zay mino rehetra Alléluia. hivavaka androany tsy ho an'ny olona rehetra fa faravaratsiny ho an'ireo zay manome Simon hivavaka hidina ao anatinao ny ositra fananakarena Amen, 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 amen. alleluia Alléluia. ianao zao teniko zao misy olona tsy mananao na ry azato ary fantatro zany misy olona tsy mananao na ray alina ary fa misy zavatra mirehitra ao am-ponao anao dia anao Jesosy anao teneniko isoso ny fitahina Andriamanitra hidina ao anatinao Zany. alleluia Alléluia. Andriamanitra tompoko tsy manome ny fitahina ho an'ny olona mangatsiaka zany olona mirehatra amin'inona hoe zavady Fitiavana an'Andriamanitra. fitiavana an'Andriamanitra mirehatra angery havany zany hoe ary isan-kerinandro ny olona manome antony manome tamin'ny tapabolana 70 paquet sa 20 mirehatra ange zany alleluia za hivavaka mba hisy tanora ato mbola tsy miasa fa gote avy any amin'ny ray aman-dreny no azony avidy Simon ray zany tanora zany
ivavaka ho an'izany tanora zany a Amen. irehetra fitiavana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny gotehany Amen. iza malala fa mety ny zanako vavy na zanako Amen. lahy tovy aleloia Alléluia. nino an'izany ve nareo tsy voatery ihany ray aman-dreny angony ny gote mba hividy soma mba misy anjara briko alleloia fantatra fa misy olona mpivoary boanjo ato fa ho tsofoko rano ianao andray ny osto fitahina arabola ianao Amen. Amen. raisy ny Amen. tananao zany ataovy amainina mafy Amen. zany angely izy aseho ifamirehatra ianao am'izay kely ananana am'izay kely ananana aza miandry zavatra be da be aza miandry million aza miandry milliard le zavatra kely anananao io ny aseho ifamirehatra itanao jereo angely anabavy teo le nijoro vavolombelona farany teo any Amerika very 60 millions fa le kely nananana 20 millions sisy andeo meko an'Andriamanitra ty tatio arina tadidiko tsara zany nandray an'ireo volo reo 20 millions de 30 millions tena ozy any an-tsaiko a meny ana le 30 millions farany de zao ny teniny tokony ataonay billet ty pasteur ozy izy fa tsy mahavidy ny billet anay fa omeko an Jesosy de ny raisiko ampinono nitsodrano azy a Alléluia. isokatra ny lalana rehetrarehetra amin'ny anaran Jesosy izy io nitsoro vavolombelona teo iaingy amin'ny lakamisy alleluia alleluia Alléluia. isy ololeto andray osotro milliard andray osotro milliard Amen. andray osotro Amen. milliard Amen. andray osotro Amen. dollar andray osotro ny euro amin'ny anaran Jesosy Zany amin'ny anaran Jesosy. alleluia Alléluia. ho tanteran'Andriamanitra aminao ane zany alleluia ilainao zany ilainao zany tsisy olona nanaradianay anaraka an Jesosy amin'ny lalana ny tarianay raha tsy misy osotry izahay mahatonga anao atao vaon'ny olo ko ato satria mpitarika anao misy iny de miaramiaraka entsika ary zany osotro zany epitany aminao azy zany ositra zany amin'ny anaran Jesosy de ianao io koa isy olona be da be anaraka anao anaradianao avy aoriny satria misy ositra miaraka aminao anaraka anao fianakavianao anaraka anao ny havanao anaraka anao mpanenjika anao Amen. Amen. reo mpanenjika anao reo anaraka anao amen rehefa anao zavatra lehibe a de osotra ny ilaina ahoana hoe zafady ny tompony hitantsika ho toizako any amin'ny 3 frère any ny tapany faharoa amaranako ny toroteny ivavaka alohantsika amin'ny tapany voalohany mivavaka ho ataontsika amin'izao tapany voalohany zao dia zao hiteny amin'ny tompo androany tompo ao meo ahy tsy osotra ny angatantsika zao fa fitiavana an'Andriamanitra ataovy mirehatra amin'ny fitiavana anao atompo indrindrandrindra rehefa sabata ataovy mirehatra amin'ny fitiavana anao ahy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko ataovy mirehatra ataovy mirehatra ataovy alleluia mafy zany Amen. tsy mbola amin'ny farana ny toroteny nareo aty amin'ny 3 frère akarobato iene afaka mody ianao raha te ody ozy ianao hoe fa tonga indray le mahazatra andeha ody araisiko ny poketrako nahafinaritra amin'ny fijoroana vavolombelona ranabavy iaingo teo le hoe mila tomobile izy mila inona hoe Automobile. efatra ny zanany ahilikiliky ny taxi be foana nefa mahafinaritra le toetsainy teo na dia ahilikiliky ny taxi be ary izy maharitra hatramin'ny firy izy hatramin'ny farany tsy le olona le mihazakazaka ireny hoe maro anaka kely ahy e taxi be manahirana e andao tena aniny e andao miala mialoha e tsy zany ny toetsainy mbola miharitra hatramin'ny farany izy anehoany ny finoany fa mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy hitany tompo ny finoany
Ary Andriamanitra tsy mamehy tomobile olona fahatany zany hoa tsy ny olona n'importe qui hoe ny olona rehetrarehetra dia ho tahian'Andriamanitra hitan'Andriamanitra ny toepony zany nanomezan'Andriamanitra azy tomobile vaiza ozy izy teo avy any anina ozy izy eny avy any an-dafy asiviteraka mafy teneny eo aniranao misaotra ny tompo fa ny tomobile rehetra avy any an-dafy daholo fa mahafinaritra fotsiny tsy le hoe avy any an-dafy dia efa niasa 5 taona teto fa le avy any an-dafy vao tonga mihitsy dia nomen'Andriamanitra azy. Halleluja. Hitan'ny tompo angizy zany ary zay mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra nomen'Andriamanitra an'izany fa tsy hoe le maika ody fa le bisy manahirana izy andana modika teneny eo aniranao andana mody raha te ody hoe Zay. ndana raha te ody sofina rano aza mijanona ela loatra fa rehefa miverina tiako ihany amin'ny herin'ny ray sahoana fa zay vonina no zay vonina mandeha tovy halleluja. Halleluja. Andriamanitra zany leo amin'le manambo tamby Andriamanitra raha zay raha tsorona ny resaka leo amin'ny olona be taraina Andriamanitra nefa tambatambazan-dava hivavaka leo an'ireny olona ireny Andriamanitra reo an'ireny olona mitaraina lava sahiran-dava nefa tsy mety mirehitra amin'ny fanomponan'ny tompo dia ozy ny tompo aza tambatambazana tsony alo izy andeha amin'izay safidiny androany zay vonina ny mandeha ary zay vonina mirehatra mitsangana eo amin'ny plasy misy anao aloha zay vonina mitsangana zay vonina mitsangana halleluja. Asandrato ny tananao azavady sandrato ny tananao kavanao avereny zao Jesosy any Jesosy any tia ianao tia ianao mampianatra ianao mampianatra ianao ny atonga atonga ho tianao 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 amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra tena tia ianao tena tia ianao nampianatra ianao androany nampianatra ianao fa ny olona omenao ositra fa mila minanao dia tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra tsy ny zanaky ny mpaminany sy ny 10 zanaky ny mpaminany 10 tsy zay olona miainoaino tsy olona tsy ny rehetra kristianina rehetra sy ny kristianina rehetra fa ireo mirehatra fa ireo mirehitra ireo mirehatra mirehitra amin'ny fitiavana anao amin'ny fitiavana anao izany nomenao ositra zany nomenao ositra Jesosy Jesosy mamindra fo amiko mamindra fo amiko mamindra fo amiko mamindra fo amiko tena mamindra fo amiko tena mamindra fo amiko za le karazan'olona hatramin'izay za le karazan'olona hatramin'izay tsy dia tena mivaky loha tsy dia tena mivaky loha faly fotsiny ale tonga atam-piangonana faly fotsiny revo ato am-piangonana fa na tsy mirehatra ary fa na tsy mirehatra azy le tonga manao présent le fotsiny tonga manao présent fotsiny fa tsy tena misy firehetana tsy le tena misy firehetana mamindra fo amiko mamindra fo amiko tena mamelany elo tena mamelany elo voarayako ny teninao teo orayako ny teninao fa ny olona tena mirehatra fa mbola tena mirehitra zany nomenao ositra zany nomenao tsy ny olona rehetra tsy ny olona fa le rehetra tena mirehatra fa zay tena mirehitra mba maniry an'izany aho maniry an'izany maniry an'izany aho maniry an'izany mba maniry an'izany aho maniry an'izany mba ho lehilahy na vehivavy mba ho lehilahy tena mahay mirehatra tena mirehitra amin'ny fanomponanao amin'ny fanomponanao amen amen edino zao lazaky zao raha lasana bavy tena hivavaka tsika vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandefandeha izy mba asitra
nanisik ampuni ampalay amin'ny raha